Raika ambin'ny folo mianadahy no voasambotry ny zandary avy eo amin'ny poste avancé Soamanandrariny ny 4 5 ary 7 Novambra lasa teo no ny resaka vakotrano sy ny fanindahana teny Soamanandrariny ary Ambohimahintsy sy ny manodidina. Dia 3 no vehivavy. Ny 14 Oktobra lasa teo nahazo fitarainana ny zandary no ny favakisana trano iray teny Antoerana. Tsy tao ny tompo-trano tamin'ny fotoana io kavery ny entana rehetra. Natao ny fikarohana an'ireo jiolahy saingy tsy hita izay nanjavonan'izy ireo. Nitoy ihany ny fanaovan'ireo olon-dratsy ny asa ratsiny ka ny 4 Novambra dia tsenam-barotra iray teny Ambohimahintsy indray no lasibatra. Ny 12 Novambra teo ihany koa dia motera indray no nisy nangalatra ka rehefa ninjehan'ny zandary mpanao fisafona amin'ny alina dia tafaporitsaka ireo mpanao ratsy fa moto kosa dia tavela. Voaporofo teto fa dia jiolahy iray ihany ireo manavatsava manao ny asa ratsiny ireo. 14 Novambra lasa teo dia tonga tao miborao ny zandary ny tompo vaky voalohany ary nilaza izy fa misy mivarotra eny an-tsena etsy Ambohimahintsy data fampangatsiahana very. Nidina tena teo ireo zandary namarina izany ka nosamborina ireo telo vavy nivarotra izany. Taroana ka taoriana izany no nisamborana tsikelikely ireo jiolahy mpanao ny asa ratsy izay niisa 8 lahy. Raha ny fantatra dia efa samy manana ny anjara asany izy ireo, ka ao ny miditra ao amin'ny trano anaovana ny ratsy, ao ny mibata fotsiny izay entana very sy alatra, ao ihany koa ny mpitady mpividy. Tsy ao Soamanandrariny sy Ambohimahintsy ihany ireto andiany jiolahy ireto no manao ny asa ratsiny fa tonga hatrany Ambanitsena izy ireo manao izany. Efa natolotra ny fampanaovana moa izy ireo rehefa vita ny fanedidiana sy ny famotorana izay nataony ny zandary.